Zay ny makasika an'iny fa iverenantsika indray mbava kosa ny makasika ny tontolon'ny zavakanto. Totosa omaly tetsy amin'ny tokotanin'ny lapan'ny tanàna tetsy Analakely ilay fampisehoana nampitandrana ny loha hevitra concert de la paix. Nitarika Rija Rasolondraibe no niakatsihatra nanentana ny fotoana nandritra izany. Tonga namaly ny fanasana ary nanome voninahitra ny fampisehoana ihany koa ny Prime Ministre Kolo Rocher. Voromaro ireo mpijery omaly nanatrika ilay fampisehoana nampitondraina loha hevitra hoe concert de la paix izay nikarakaraina tetsy amin'ny tokotany ben'ny lapan'ny tanàna tetsy Analakely. Araka ny fanazavana nomena nandritra ny fotoana dia tanjona ny ametrahana ny fiadanana eto amin'ny firenena araka ny tenin'Andriamanitra izay milaza fa fiadanana no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Ilay mpanakanto fadadaza eo amin'ny sehatrin'ira evanjelika Rija Rasolondraibe no nanentana ny fotoana. Tsikaritra fa dia nandray am-pifaliana amin'ny fampisehoana avokoa ireo mpijery. Tonga nanome voninahitra ity fampisehoana ity ny Prime Ministre Kolo Rocher izay namaly ny fanasan'ny mpikarakara. Raitsahivina isan'ny politika amin'ny fitondram-panjakana ny fametrahana ny fitoniana eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fampihavana pirenena.